Ampivarina andrakariva jery zay na ampanaraka ny fandarana manokana eto amin'ny fahitalavitra ty no ahafahanay manokana ireo fandarana manokana. Tena manokana tanteraka tokoa ty fandarana androany ty satria iarahana amin'ireo mpitolona, zany hoe nitambaben'ny mpitolona rehetra tsy ankanafaka miezaka mifaribona ato anatin'ireo fandarana manokana zao. Fandarana zay mentanay sy ny namana Rija Leboy avy ao amin'ny gazety Basibava izay ahafahana miady hevitra mandray ny hevitra avy amin'ireto mpitolona reto mba ho antsika mpijery mpanaraka tsy tapaka ny fahitalavitra ato anatin'ny fandarana manokana. Mena fitenenana Rija Leboy. Dia mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetrarehetra dia miaraba ny mpanaraka ihany koa. Miaraba ny namako Tovson Mario avy eo amin'ny TNTV. Miaraba anareo rehetrarehetra ONDB mahita pasitera atao mahita mpanao politika ato fa tonga angamba dia atolotro any amin'ny zokomaly eo ny anokafana ny fanontaniana ato tokoa. Araka ny angamba ny tonga ny fanontaniana mipetraka aminareo maro izay plateforme fivorivorina fananganana fikambanana fivondronana inona indray koa ty antsoina hoe tambaben'ny mpitolona izay ajononareo amin'ity antony ity. Misaotra no ameny fanontaniana miaraba ny mpanao gazety miaraba ny namana mpiara-mitolona rehetra. Marina tokoa fa maro ny fivoriana atao mpitolona eto sy eroa ary manam-pirofo zany an'ilay fahamaroan'ny mpitolona satria raha mpitolona hitantsika na ny teto Antananarivo fotsiny na ny tany amin'ny faritany dia amanalinaliny dikany rariny sy hetsiny ilay fisina karazana plateforme maromaro. Ny androany tia dia entité maro isan-karazany no mivondrona amin'ity tambabe mpitolona ity ary manana eritreritra ny ametraka ilay tena hoe fanatanterahana ny tanjon'ny mpitolona. Eto izay dia misaotra sahady ny fitondrana fanavaozana izay nametraka Prime Ministre tena mpitolona ary mino izay fa itozany fametrahana ny mpitolona zany ka mba ahafahana manatatanteraka an'ireo tena zavatra nitakian'ny mpitolona teny an-kianja sy tany amin'ny toerana rehetra izay nisy an'ny mpitolona natao teto Madagasikara. Eny ary ny fanontaniako voalohany avy amiko dia mipetraka eny amin'ny Prime Ministre ny dikan'izay hoe anangana gouvernement izy. Saoty izay le tanjona hoe hiditra ao anaty gouvernement toy izao kay le fanontaniana raha toy ve ka manana raha matafiditra raha manana atao hoe kotanareo manana olona vonona hiditra amin'izay gouvernement zay saotra tompoko. Anisan'ny resana matetika ny hoe mpitolona dia tsy mitady-tseza diso zany hevitra zany satria na ny antony hitolomanao dia ahafahanao mandray andraikitra, ahafahanao mitondra n'ilay etaetanao ka amin'ny ankapobeny moa izay ny fomba fijerin'ny olona hoe mpitolona dia olona natao iogaoga izay mihitsy ny tokoa no nataonay mitora-bato mitabataba ny siosioka misy namana raha moa mavita mametraka teny tsy voahevitra nefa tsy mahasakana akory zany fa ao anatin'ireo mpitolona reo na ireo mpiara-miasa akaiky amin'ireo mpitolona reo dia misy manana traikefa ary misy manana fahaiza-manao ka mety rariny sy hitsiny tokoa raha ho tafiditra voantso ao anatin'ny gouvernement izay mariako eto fa mpitolona no mitarika ny gouvernement io. Ankasitrahana zany vateny hoe fahasahina miteny fa mila mandraindraikitra rehefa naotolona indrindra moa zany mpanao politika. Sokajy maro samihafa ianareo moato misy ny tanora izay anisany ataontsika hoe lohalaharana tamin'iny taona 2020 ka ho anareo tanora afa-po ve nareo amin'ny zava-misy ankehitriny izay eo amin'izao fitondrana fanavaozana zao raha ny fanovana ny takina dia napetraka hoe republika ny fanavaozana ilay izy amin'izao fitondrana.
afaka fianakeo le fantanina fatsy. Raha ny zava-misy aloha ohatra amin'ny fanombohana dia hita hoe miezaka le fitondrana fa raha ny valiny amin'ny hoe fitolomana hatreto mbola tsy afa-po satria marobe ny zava-misy raha antsika malalina raha manaraka avao fa efa misy manomboka amin'izao no mitaraina. Voalohany indrindra atao anatin'le tolona natao hoe jiro sy rano misy angamba hitantsika taramonina naneho hevitra naneho atezerana no fatapahan-jiro efatrandro. Misy ihany koa anatin'izay zany maro ny fitakiana ary efa nambara foana ombenombeno maro ny tanora zenizeta ny rezoky rehetra mpitolona mitradratratra ao amin'ny Facebook ao hoe tsy misy valiny, manao alerta tsy misy mijery. Mety mieritreritra zao zahay amin'izao hoe manana prime ministre voatendry namana mpitolona teny Akanja, eto mety manana fanantenana izay hoe iova isy dingana ray vaovao any amin'le hoe fampandrosoana fanavozana anty Madagasikara ity. Fa raha ny teo alolo dia tena tsy afa-po zahay mpitolona rehetra. Saotra to fanontaniako manaraka raha ianareo ato anaty salina ve tambabe mpitolona tiako resahana manana hevitra ve ianareo ary hitondrana ny firenena, raha misy efa mba natolotrareo ny mpitondra ve izay. Saotra toko saotra betsaka manome ny fitenenana marina zany satria izay no antony tadiavantsika n'ilay fanovana dia handehanantsika amin'izay tsaratsara kokoa zany. Manana hevitra tokoa izahay ary natolotrinay ny mpitondra zany hevitra zany mba hatongavantsika handehanantsika amin'ny atao hoe tetezamita hitongavantsika amin'ny repoblika fahadimy. Izay ny hevitra eretreretinay ho tsara kokoa ka isiny akôro fifanarahany rehetra, ny mpitolona rehetra, ny malagasy rehetra, na ny teknisiana na ny mpanao politika mifanaraka amin'ny fotokevitra hitondrana ny tany sy ny firenena ho entintsika manarina nyity firenentsika ty amin'izao toerana misy azy zao. Ka ho anao mpanao politika indrindra moa zany fa eo anao ray aman-dreny araotony mihitsy ny fahatongavanao mety. Nareo mpanao politika indraindray taky hoe omena toerana omena andraikitra nefa rehefa mahazo mandraikitra nareo manidy varavarana indrindra ho anareo mpitolona namanareo rehetra. Moa ve azo antenena hoe fa hisy zany fiovana zany amin'ity ndray mitolaka ty izay mahazo toerana aminareo reto dia solotenany rehetra ka mamoa varavarana ho an'ny mpitolona rehetra satria tsy ny ministra ihany ny toerana afahana manao any andraikitra fa misy tale generaly, misy ny DAF, misy ny PRP, misy ny tale sisa fa matetika rehefa nareo mahazo toerana fianakavianareo ihany napetranareo ao hadilo le mpiara-mitolona hany ka mitaky indray hoe tsy avy aminay indray ine zay foana matetika misy ao nanareo mpanao politika amin'izany. Ie sonjo ray lohasahatsy ilaozan'izay mety amarara ary toko tapaka volany mitongilana zay tsy mety arenina hanarina atsika izao. Efa fantatritsika zany hitatsika zany re mpanao politika namana rehetra rehefa mahazo seza aoka re mba tsy ho tonga amin'izany fanontaniana zany tsika mpanao politika fa hijery ny tombotsoan'ny rehetra, tombotsoan'ny firenena fa tsy tombotsoan'ny fianakaviantsika ihany. Saotra to eny ary misy tare maromaro moa zany nareo eto indrindra fatako hoe anareo tanora misy resaka mandeha tompokoa mandeha metabe fa ianareo izay hita eto dia misy olona avy any amin'ny fitondrana elakotsiny le fomba fiteny malaza ankehitriny firongony. Ianareo zao ve samy teny androany fa tsy firongony. Saotra tompoko tsy manina angamba misangana mihitsy mamala an'ilay fanontaniana zay raha tenainao Falson Jocelyn président ny ataoko politika VMF, président ny fikambanana TMM, PDG ny groupe d'entreprise Ramanandrabe 2. Ny antony isanganako dia misolo tenany atao hoe firongana
na zavaika izy tefa vireny koa zavaina vetivety a so de tsy mazava ho aminareo mpanaraka ny fandarana na tokantrano ihany a ny atao hoe firongony a de olona niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha nanana ndraikitra aloha voalohany tsy vitany nanana ndraikitra fa nomena ndraikitra hafa ihany koa na de ataotsika ary hoe tsy ministra le olo sy député le olo za manokana de candidat be ny tanàna ny farafangany tamin'ny fividianana farany teo a fanakasikety aza tsy nomeny ny TGV maparany tenako ary tokony ho lana fa noho ny sotasota nataony zareo a de sy lany ao izany indrindra na tonga nany ivadiky ary nanongana ny sariny filohan'ny Rajoelina vo nanomboka ny tolona tamina taona iny za tena nisan'ny tolona andro amanalina fa tamin'ny famadihana sara vao tena hita ny vahoaka malagasy hoe izay ao fa ny tolona nanalina ny filohan'ny Rajoelina sy ny ekipany valiny de sotra be a ny firongony a dia olona nandray andraikitra tamin'ny fitondrana teo aloha fa tsy ohatranay nanohana fotsiny nitehaka fotsiny de vita sotra tompoko ka sao de miresaka an'izay firongony ihany tsika tsy voatery ianao fa ao anatin'izao fitondrana fanavazana zao misy ny manao asa ho any Rajoelina zany hoe mody miaraka amin'ilay fitondrana izy nefa mamingana an'ilay fitondrana moa ve nareo atao anatin'ny tambabe ny tontolona afaka mametraka an'izay hoe c'est le président jereo ranona ty jereo ranona ty jereo ranona ty fa niary asa tamin'ny taloha ary mbola manao an'ilay fomba fanao zay mamingana an'ilay fitondrana amin'izao fotoana zao satria raha le firongony ataontsika hoe zay niazo sary naka tamin'ny miaraka tamin'ny Rajoelina fotsiny ange tsy ampy fa azo eritreretina koa nefany hoe firongony izay rehetra manao an'ilay fomba fanaon'ny Rajoelina tamin'ny fotoana aby mangalatra ny hari-pirenena manao kolikoly manao le népotisme fianakaviana sy ny sisa apikely gama le fanontaniana sao de atao hoe agent infiltré ao amin'ny fanjakananareo a amingana le fanavazana tompoko ny atin'itolomana tena anarabe a izay mo ataotsika hoe bomba zay no niainanay tena amin'ny fitolomana nanomboka teo an-tanimbarina andrina mamasina nosy ny tsisa nalakely a raha ho anahy manokana zay samiatrika ny voaka malagasy androany a tsy anisan'ny olona ho iraky na ho mpanara-maso avy any amin'ny filohan'ny Rajoelina ny tenako manokana satria dia anisany malokaloka izay ngamba ny malaza anazy amin'ny teny malagasy ny fitondrana teo aloha raha ny tenako manokana nandeha ametrana n'ilay fanontaniana fa raha za zao nomeny fitondrana ndraikitra amin'izay mety ho manandrifana de hoentiko anapiko ny fitondram-panjakana tarihany filoha Mikaely aisiny le tena fanavozana eny fotony eny amin'ny vahoaka ary izay no andrasako a izay ny tolomako a ary izay ny mbola isehoako a manolona ny vahoaka malagasy androany ary ianareo reo mahita fa miseho télé ao isanandro sanandro a miseho Facebook ao isanandro sanandro a mandainga kosa raha iteny hoe izahay tompoko de tsy mahafantatra anao ary ianao a de tsy mpitolona mandainga ny olona anankiray a samy tena anjany aty masoko androany sotra tompoko ya maro lafy ianareo tambabe ny tontolona aby nisy reny olana misy zainareo tontolona samborana fanagadrana sy ny sisa mahita tareha ho ato ho anareo solitenareo mpisolo vava anisan'ny niaro aniranareo tontolona manakambara be nareo am'izao fotoana zao fa efa tena voary tanteraka reo tontolona reo izay voasetrasetra tamin'ireny fotoana reny ary ahoana ny fijerinareo ny fiosona amin'izao dingana vaovao ny fanavazana zao misaotra anareo na miamy fitenenana maître Alerville Maromanana mpikambana psaume zay moa zany no entité soloko teny eto raha ohatra ny hoe ny olona nytolona rehetra ary isaorako ny namako misy anankiray koa toy maître Niavo zay nanampy zay niaraka tao anatin'ilay avocat bénévole tamin'ireny fotoana ireny anisany nandrisika ny olona ilatsaka teny an-dalambe satria hoe ay ve azo ny mpisolo vava arovana ihany na teo ary ny jadona sy ny fanagadrana amin'ny tsy antony an'olona maneho hevitra
zahay a mety hoe amin'ny fomba ofisialy no nylazana hoe tapitra ny fiarovana an'le olona tamin'ny vao nitsangana izao fitondrana fanavozana izao fa hatraty amin'ny janvier izahay a mbola nanala olona marobe manerana Madagasikara vao aingana ary zay hatramin'izao zany a mbola mahazo fitarainana amin'ny nampitolona tamin'izany fotoana zany a mbola be dia be koa tsy voatery ho izahay ihany moa satria misy mpisolo vava daholo satria any amin'ny tany lavitra n'Antananarivo tsy teneniko hoe Andrina angambany fa tany lavitra n'Antananarivo ohatra hoe amin'ny province rehetra ireny mbola be dia be ny victime na dia resaka hoe séquelle azo tamin'ny famonoana sy fampiorona teny an-dalambe reny. Donc betsaka aloha zany a amin'ny ankapobeny a efa vitsivitsy sisa raha ohatra ka mbola misy mpitolona tavelany. Manaraka izany izy fanontanianareo teo hoe misy forongony. Ilay forongony dia marina tokoa fa ireo rehetra ohatra zay mpitolona ary manana ny laitraikefa sy manana ny diplôma mendrika ny menatoerana dia hita fa misy fanakanana atao azy a mba ahafahana miteny hoe ay nitolona reo fa olona tsy manana traikefa koriny a tsy mahavita azy moa zany tena tenenina be izy. Profon'izany ilay nitranga tao amin'ny ACM vao maly iny miny mandainga miny malalalalana tsy fantatra koriny nefa n'ilay lalàna mazava hoe vao niteny ohatra mbo amaliko azy eto mantsy rahaotiko vao miteny fotsiny a ny Conseil d'État dia ambava dia efa azo ampiarina ny didy avoakany article 17 ngambany izay 2001/025 zavatra oatra zany a mety ahazo atsika raha ohatra misy ato amintsika ato no mahazo toerana fingana sy fanaratsiana hoentina andrebirebena mba te hiverena n'ilay fitondrana teo aloha ary tsy aza manatenitsika fa hoe resaka communication ihany sy ny zay ihany voafehany fa 9 taona izy ny teo ary be dia be ny olona zay mbola manantena ny verenany mahazo tombontsoa manokana dia mamingana ny na zao fitondrana zao na ho atsika zay mety ho azo andraikitra rehefa mieno atsika ny olona amin'ny fitondram-panjakana be dia be ny mbola hosakana ary be dia be mbola be dia be ny asa atao amingorana azy reo zay ihany ngamba aloha ny azoko lazaina hatreto. Mety ho fanontaniana roa napetako fantako mifampitohy le izy voalohany sensible kely le fanontaniako fa mivavaliho arak'izay zay mampety anareo toko azafady tato ato dia nisy mivoy ny resaka atopoko mialatsiny ataoko fa sensible alizy nefa tsara ho resahanareo raha ianareo ve no atao hoe amin'ny fitondrana satria matonareo manao politika dia mitady toerana anatanterahana le programme anasanareo zay le fanontaniana voalohany zany faharoa fanjakana toy ny ahoana no tianareo apetraka ho anareo tambabe mpitolona tiako resahana eto Madagasikara état unitaire ve tsy fantatro parlementaire saritsara no ve eto Madagasikara aloha dia mbola tsy tena mipetraka hoe inona le misy eto central tsy fantatro fa ianareo mpanao politika tompoko androany no amaly an'izay saotra tompoko. Ya misaotra betsaka amin'ilay fanontaniana Bernérina Marcelin mpitolona izay nongadrany Rajoelina nandritra ny 5 taona tany Amponja. Ny fanontaniana voalohany mahakasika ny hoe misy mivoy atopoko amin'izao fotoana iainantsika zao efa 21e siècle zao everiko fa efa fanambadianaka daholo tsika rehetrarehetra reo ary nisosokevitra
zay omeko ny fanjakana dia ny mba ametrahana hoe malagasy ray isika ho an'le zay olona zay vony atopoko dia matetika ny tranga iopiran'izany dia miresaka foto-kevitra amin'izay mety firafitsy ny lalam-panorenana zay tokony apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena. Rehefa misy ny mangataka ohatra hoe atao fédéraliste dia ny anoherany sasany azy na hanakianany ny sasany azy dia hoe mivoy adipoko. Amiko zay zavatra zay dia tokony ahitsy satria manahaka ny any Suisse zao dia fédéraliste ny any. Ny any Amerika fédéraliste, any États-Unis d'Amérique fédéraliste ny any. Misy adipoko ve amin'ny toeranareo valiny tsy misy an'izany adipoko zany. Ka zany adipoko zany dia everiko fa tsy hoisy ary tsy hisy mihitsy eto amin'ny tany sy ny firenena. Faharoa amin'ilay fanontanianao amin'ilay firafitsy ny parlemanta izy teo. Hoe inona zany le fanjakana tiana apetraka fédéraliste unitaire tsy fantatro zay hevitra le tompoko. Araka ny etaeta ny mpitolona zay nidinana teny kianja ary ny tenako zay nanomboka ny titola ty tany amin'ny 2020 dia nivoy foana hoe ny fanovana rafitra. Mazava be ngamba ny valina zany. Ny rafitra misy atsika amin'izao fotoana dia ny rafitra centralisme ary miaina amin'ny 4e république atsika amin'izao fotoana izao. Ka matoa zany ny mpitolona nidina teny kianja ny taky ny fanovana-drafitra dia ny hialana amin'ilay centraliste ohatra. Tsy ohatra moa fa tena zay mihitsy. Dia ny hialana ihany koa amin'ilay 4e république ary ny hanovana ny rafitra rehetrarehetra hiampitana ho any amin'ny 5e république. Ka mazava zany ny rafitra ny fitondrana zay teny mpitolona apetraka dia ny hanana ny isam-paritra fahefana mitovy lenta na amin'ny ara-politika na amin'ny ara-toekarena. Zay zavatra mila tsindrina zay. Ohatra ny fanafoanana ilay budget provincial tamin'ny andro ny général Ramanantsoa tamin'ny taona 1975 dia taky ny mpitolona ny hamerenana haniny any amin'ny province zany hoe averina zany ilay budget provincial mba ampitovy lenta ny faritra tsirairay avy. Zany hoe manomboka eto zany dia iangaviana amin'izao fitondrana zay mivoy ny fanavaozana sy ny fanovana izao no mba ampitoviana lenta ny faritra tsirairay avy manomboka eto. Azafady tompoko tapahako kely vetivety ny amoa zany rehefa miteny dia averiko foana hoe tokony mianana document ianareo na hoe ampita-kevitra. Efa manana an'izay ve ianareo aloany ho atolotra sa efa natolotra tompoko fa tsy vitany hoe manidina fotsiny? Efa manana efa ela. Efa ela no nivozana an'izany ary efa manana document mipetraka fa miandry ny fikaonan-doam-pirenena zay anolorana azy amin'ny fomba ofisialy fa eo amin'ny tambajotra eo amin'ny ainao manjery dia efa maro ny manana karazana lalam-panorenana zay mivoany zany fanovana-rafitra zay tompoko fa miandry ny fikaonan-doam-pirenena. Miverina amin'ireo tanora nareo tanora manam-pahaizana fa indraindray mety hoe mbola tsy ampy tsy tenenana hoe traikefa fa hoe tsy ampy ino tenenina amin'ny lalàna miasa manko dia mila hoe manana traikefa 5 taona 10 taona. Ka nareo tanora ve tena vonona tanteraka hametraka an'izany hanatanteraka anireny zavatra notakiana teny kianja manerana ny nosy fa tsy teto Antananarivo. Iaha misaotra betsaka amin'ny fanontaniana Frera Lova anisan'ny
mpatarotologna tagna mifaritra Monomania dia mahakasika an'izay traikefa zay nisy fotoana vao herinandro mahery eo ngamba zay niresaka tamina tokony andraikitra ambony eo amin'ny lapa-panjakanao dia rehefa nifampiresaka zahay dia zao nizavatra nitenen'ny ray aman-dreny hoe problème laisan'ny tanora mpitolona reo nge tsy apitraikefy dia reo laisan'ny sarozy zao i Ronaldinho Ronaldo Zidane mandaka baolina adiny telo isan'andro fa mbola tsy mahafaty penalty dia inona zany mba traikefa fahitany laisany amin'ny fitantanana firenena dia eo zany ny somary sarihako ary apitako feo amin'ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao misiny hoe anao andre mataoko loatra sanatry ny vava mampiady zahay fa misy manipototra bondro anao ny tena marina tsy misy nahay politika tany ekibondreniny zany ary hapetraka ny fanontaniana androany hoe inona moa zany ny résultat ny fahaizan'ny mpanao politika zao sika fahatelo rasy masy tenenako hoe farany amin'ny mahandrandriny eran-tany zao ny vokatry ny fahaizan'ny mpanao politika manatraikefa ny politika teto Madagasikara ko maninona rehefa androany ny tanora handray andraikitra dia lazaina nefa tsy ampitraikefa matetika tagnambositra rehefa miditra ao anaty lampinataona radio na solotenan'ny mpitolona na mitarika tany dia hoe ny Antananarivo any frera Lova milaza hoe samila seza samila fahefana fa anareo zany zao mila seza indray dia ny avako ny mpanao gazety dia hoe raha zahay no miteny hoe zay tsy mila seza dia ngalao misy nitorabatony hoe lasa daly reto olona reto ilaisany mitolona dia ilaisandray tsy handray fahefana dikan'izay ny antony tolomana dia handraisana fahefana mihitsy fa tsy tsirailay na hipetrapetraka na hialokaloka fa tena hiasa handray andraikitra ho an'ny tanindrazana ka matehiteny amintsika mpanao politika zany ary zay nahatonga ny tanora mpitolona ny teny hoe tsy mila mpanao politika tamin'ny voalohany satria efa leo ny voafitaky ny mpanao politika tamin'ny 2020 tamin'ny 2020 tamin'ny 2020 miala tsiny fa tsy ny mpanao politika rehetra ko nefa nareo lasa manao politika nefa zahay lasa manao politika ny tia nahatongavana zany dia hoe anao andre mataoko filoha tonga dia atako amin'ny fiteny tanora hoe misy mampizavaka foana ianao ny tena marina ary rasa mitandrina ny filoham-panjakana amin'izao fotoana zao dia hiala mitagnampolo eo amin'ny fitondrana io zao bizavaka be satria inona ny antony ny tsy hanana ny filoham-panjakana olombelona mihitsy no anton'izany rehetrarehetra zany azavaiko le izy hoe raha miteny io ray aman-dreny be io hoe tsy manana rafitra ara-dalàna nareo dia ny filoham-panjakana mihitsy ny tokony nametraka rafitra ho an'ireo mpitolona rehetrarehetra reo manerana Madagasikara zany hoe izy ny tokony nampiasa hoe ny any amin'ny région anany hiakaratia andamina sika anaovana ny région ny avy any amin'ny région anany na manerana ny région telo amby roapolo fa miteny amintsika mandroany hoe raha vitan'ny président zay tsy nisy nanana popularité be loatra ny filoham-panjakana amin'izao fotoana zao io satria tamba be ny mpitolona dia resafika ety zany hoe vondron'olona rehetrarehetra nanovana azy avokoa raisiko manokana mikasika ny siakanay any Monomania dia zao ny asana foana zao mpanao gazety any hoe frera Lova mba midirany vatana fandalinao fa misy valim-panontaniana tsy voavaly zany hoe sisy mpiaro zany ny fitondram-panjakana satria inona ny akamaroan'ny mpitolona zany ety ivelany avy dia sisy mpiaro ny fitondram-panjakana ny fanenenany reo directeur régional reo zao dia ialana tsiny fa le solombavam-boaka avy ny tena miezaka mimetraka ny olona ny ao anatin'le directeur régional solombavam-bahoaka firongony solombavam-bahoaka firongony ary maky be le firongony tany aminay tagna Monomania tany tamin'ny voalohany azy zany raha ohatra ny mpitolona tagna Monomania manokana tsy dia nivohy loatra ny hoe raha vao ny assemblé fa hoe rehefa mba tsy ravana zany dia alozako mba hipetraka eo fa ny problème le solombavam-bahoaka firongony zay mety efa misy tambazotra avao dia miezaka mihitsy rehefa tsy niravana manakona sy mamono le mpitolona hanika zay le iraka zay le iraka zay hanika io mitabataba sy menimeniny io ny mpitolona rehetrarehetra ary raha ohatra ny tany any tagna Monomania zao dia anisan'ny agnahy nahavita concertation régionale voalohany indrindra teto Madagasikara ary ny boky efa noena ny filoham-panjakana fa nankatapody any sanay tamin'ny apison'ny nanananganana ny membre ny gouvernemanta dia inona tsy voaray mandrakitiny androany satria misy firongony ko avy any Monomania misy olelaka ao andava ao zay magnarazy hoe tsisy tolona zany nataony hoe taty ambositra sasakely mpianatra no nitolona tany agnay zao zay atao hoe pitarika misy maromaro visivisy agnay eto
efa saika ny tratrana élimination physique ampidina tao anaty tômôbila tamin'ny fotoana hiakarana etaty Antananarivo fa mbola fantany Zanahary hoe mbola ilaina eto amin'ity Madagasikara. Somary madio kely le fotoanantsika. Ia, amanana azy mahakasika an'ilay resaka adoko teo amony surnom zany tao anatin'ny resaka fiavana tanindrazana dia hoe fréralova. Dikan'ilay fréralova dia hoe fraternité malagasy hoe firahalahiany malagasy no tokony apetraka mba tsy hisiany fizarazarana raha azika tao mba misoroka an'izany tsy mifampitonona finoana, tsy mifampitonona fototra, tsy mifampitonona firazanana, tsy mifampitonona fiaviana dia ndao hirahana manarina zay. Fa raha ohatra sika tsy tonga saina amin'izany zavatra zany dia sika tsy maintsy mitratrana avy hatrany raha ohatra tsy mitandrina mankasitraka tompoko. Eny any ny ambamba ny fanontaniako manaraka nisy fotoana ny filoham-panjakana tsy filoham-pirenena misy Andriamatoa Mikaela tsy filoham-pirenena fa filoham-panjakana ny fanontaniako dia zao tamin'ny fotoana vao nandray an'lamana Ambotsotrohatra izy dia laza hoe andrava ny atao hoe institution firongony ilako tsiny mahitsy be zay teniko zay ny ACC satria zadiny fa mbola lalam-panorenan'ny 4e république nijereny reny hoe horavaina ianareo mpitolona ve tsy mahatsapa fa voafandrika ihany ao anatin'ilay tsy fandravana l'institution misaotra tompoko. Ia, Jérémie Randrenay vao mpanabe misy fanamariana kely zany anohizako ny an'ny frère Lova teo dia hotohizako amin'ilay ACC avy eo mikasika an'ilay fanendrena gouvernemanta voalohany nisy moa ilay namezana amin'ny birao tao Ambotsotrohatra dia tao daholo ngambany akamaroan'ilay mpitolona tamin'ireny dia avy eo natson'ny filoha zay manaratra miaraba amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre natsona teny avoloha raha mifatadiavako azy teo eo amin'ny 20 volana oktobra teo ngambany izy iny dia nisy fanangonana sonita amin'izay hoe izavy ilay mpitolona aiza ny mpitarika inona ny toerana eritreretin'ny tanora ao anatin'ilay gouvernement dia nanomboka teo ilay mpitolona nitako somary taraiky satria ilay olona natolotry ny mpitolona sy ny fanovana zany ny raisina tsoratra satria ianao teo nitako hoe efa voarakitra tsoratra ve ilay document tena nomen'ny mpitolona ilay izy tamin'ny fotoana iny fa taorinan'izay moa zany rehefa mivoaka ilay listan'ilay mpikambana dia somary nisy tsy ampy zany le fahafahampohan'ilay mpitolona tao anatin'izay za tsy hiteny hoe fahadisom-panantenana fa mbola ao anatin'ny tolona tsika ary manosika amin'ny filoham-pirenena fa zay le tolona zay dia sarotsarotra any le miresaka institution fa fahitan'ny mpitolona sasany an'ilay izy aloha dia niaro tena ny ACC tao anatin'ilay izy rehefa niaro tena izy dia tonga izy dia namoaka an'ilay didy fanendrena rehefa voatendry moa ny filoham-pirenena dia filoham-panjakana zafady dia anjarany amin'izay no mijery hoe reto ilay institution horavanana tsia tao anatin'izay nefa raha ny tamin'ny fotoana iny efa rava ny assemblée nationale tamin'izay fotoana izay fa tsy naaplikena ilay didy fandravana azy eo moa miresaka firongony daholo tsika ary ao anatin'ilay ady mihitsy zay firongony zay satria ny olona manodidina amin'ny filoham-pirenena tao anatin'izay 4 bolana 5 volana zay misy tena mbola ao anatin'izay firongony zay rehefa tena nadio zany tsika ka tena vonona hiditra amin'ilay 5e république an'resahany zokatsy hiditra amin'ilay fanovana constitution dia tsy maintsy ao anatin'ilay fionam-be national no anenoantsika an'izay ka mila plateforme matanjaka be itsika tambabe mpitolona ao anatin'izay ametraka an'ilay document hoeny ampelatana amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ao anatin'izay zany no ahafahana miteny hoe horava amin'izay ny assemblée nationale satria mbola manana anjara ry zareo ao anatin'izao fotoana izao amin'ilay za tsy teny izy nanendry ny prime ministre fa mbola niteny ny lehibe any antemera-pirenena hoe raha ny article 54 dia mbola ry zareo amin'ny majorité zay le fipetrany. Tompoko tsy haiko zay amaly an'ity fanontaniako manaraka ity fa ny fanontaniako eto dia tsotra alao itsiko ilay fanontaniana matoky ny antenimera-pirenena sy ny ACC ary ny CENI ve ianareo misaotra tompoko. Alao hitsangana kely efa somary tafitakona atao ambadika ato
ny fatokisana sy ny tsy fatokisana angamba dia aloha hipetraka mazava hoe raha tamin'ny 12 oktobra dia nanambara ny filohantsika fa andravana izy ireo. Ataoko hoe efa nomena 5 volana izy tokony anatanterahany asany mahatsara ny asany azy fa indrisy anefa fa niverina tamin'le 103 député taloha rahany mbola tsaratsara kokoa noho izao. Tsy manana fatokisana amin'ireo intsony ny mpitolona hatreto ary tsy manana eritreritra hoe manana député matoa tonga teny an-dalambe ny vahoaka dia efa tsy manana mpisolo vava izy zay. Raha nahainy solo vava ny député tsirairay tsy nisy ny fidirana an-dalambe fa tonga hatrany apoditsofin'ny filoha ny etaeta am-bahoaka. Ka hatreto ny matoa ny tambatra ny mpitolona matoa nanambaran'izany dia manambara mazava fa tokony hisy ny fandravana an'izany assemblée nationale zany ary apetraka mialohan'ny fotoana reo assemblée constituante na karazana fakan-kevitra handalina sy handinika ary amakafaka hakany hevitry ny vahoaka hatongavana any amin'ny tena firenena vaovao sy fanjakana vaovao zany républicaine. Vetivety azafady ianareo tambabe mpitolona ve manana fahafahana zany hoe manana olona amin'ny ataoko hoe faritra 4 na district tsy fantatra eto Madagasikara. Natao hoe tambabe mpitolona dia tambatra lehibe mpitolona. Izao rehetra hitazantsika izao ry mpanaraka fandaharana dia tsy olona voafantana fa plateforme tsirairay mpitarika tsirairay ny tenako manokana dia RNR sy G5 plateforme ihany koa zany misy eraka amin'ny faritany zany reo rehetra reo dia manana an'izany olona ny teny amin'ny 13 mai olona ny tany amin'ny faritany misy zany ny olona ary vonina andrafitra an'izany sotra to fijerenareo ato anatin'ny misy impacte ohatrany mbola tsy naheno ny zanaky mahajanga miteny nefa totry nitazako ato andeha matoa règlement asa ahoana jerinao an'izany ino fomba zanaky mahajanga ihany koa ny vato ndao ay eny ary soa Madera Paul Martin mpanabe amin'ny anjerimanontolo zanaky mahajanga ary victime noho ny fihetsika ny fitondrana teo aloha satria isany incarcéré ary navaky ny lohako tia dia ny tolona tsy manaky lembenana rehefa misy zavatra tsy mety tany amin'ny 2002 io dia jusqu'à zao mbola mahita hoe mbola tokony anao tsaratsara tsika eo amin'ny fandrafetana ny fanjakana matanjaka ahafahany vahoaka migalabona amin'ny arena eto Madagasikara. Ny tiako apetraka angamba araka ny fanontaniana reo teo misy le fanontaniana farany tonga dia raisiko hoe mahenika ny Madagasikara ve ianareo mpitolona io tonga dia tsoroko aminareo farany fararena napetraka ny fitondrany ingia filoha taloha any Rajoelina vahoaka à 80% 20% marary daholo ny vahoaka tsisy tsy marary zany ary zaran'ny olona ary lasa iny olona iny satria misy le super président tena nanao tsindry mafy tokoa tamin'ny vahoaka isambatan'olona mety tsy mivantana izy fa ny olona ndray rehefa no nivokatra ny fitondrany dia mahatsiaro amin'izay hoe tena le rangaty zany tena mampantatra anay manapitoka ny fiainanay ka ianareo aza manontany tsony hoe manana solotena any amin'ny vahoaka hatrany amin'ny fokotany atao hoe lavitra indrindra ny olona rehetrarehetrany dia afaliana ny alan'le fitondrana teo aloha iny voalohany. Ny faharoa dia zao eo amin'ny fomba ametrahana ny fitondrana izy ianareo teo hoe le fomba nandraisan'ny kaina ny fitondrana ekena nisy erreur tokoa ary azadino fa ny firongony no atao hoe ny lehibe ny androm-panjakana teo fantany fa voanivoaka le kabary dia fa hoe
reto satria zay ny etetam-bahoaka satria firongony le namparary azy reo mbola mipetraka eo reo nefa tsy tafavoaka zarany ary a somary nitotikely ny présidentsika Mikael de iny fatorany iny amin'ny alalan'le di hoe tsy mahazo mandrava ny assemblée tsisy afaka mifandravana nareo institution zay mipetraka eo fa za miteny anareo mampiditra atsika mankany amin'ny fikontanana ihany satria ny problème de ny séparation des pouvoirs noho napetraka an'le filoha teo aloha tsy nisy satria ny député indray ny solombavam-bahoaka indray lasa chef hiérarchique ny ato amin'ny exécutif raha nareo mahita iny araka andresana hoe ny député no mibaiko hoe tsy maintsy ranona ny atao ao amin'ny chef directeur an'izao rehefa ary mbola tonga hatrany amin'ny corruption raha tsy manome ana ohatran'izao ianao dia tsy ho directeur eo manana profo am'izany ve way hatramin'izao fantatra le izy satria le olona hiaran'izany ny paraina hoe tsy mahazo le toerana io nge raha tsy mandalo amin'ny zavatra ohatran'izao manome ho zavatra ohatran'izao zava-misy zany ka ny tiako apetraka zany zay ny mahatonga hoe ny olona lasa hoe raha vahoany io satria fantatr'olona fa mbola firongony teo aloha ny tsy fahaiza miasa satria ny député indray lasa araka andresantsika lehibe ny ataontsika hoe raha chef de service lasa ny député indray ny directeur ny chef de service zay le chef hiérarchique mijabaka ao amin'ny toeran'ny mpanatanteraka ny député za tsy miteny l'assemblée ka tsy haindreo ny asandreo de eo moa ny président mahita zay tokony atao fa raha tiantsika hiazakazaka ankany amin'ny fanamboarana ny fitondrantsika ka atanteraka atongavana amin'izany 5e république zany tokony dinina lalina ary tokony hatsapatena kory zareo satria nohony zareo nge tsy andehana zao zavatra zao tokony raha tena ty tanindrazana marina be de be ny fomba azo andaminana io ifandaminana ohatra natao tamin'ny 2009 nge mbola nana mangalavalava ny député fa ny fandamina hoe raha zany arangano ny fitiava-tanindrazana noho ny tombontso ambony fireny tsy maninona fa asa hoe aloavinareo ny karamanay sisa iny mandah iny be de be ny mpanampy atsika ho tonga am'izany efa natao zany teto fa raha mbola zao fa ataontsika hoe lasa sahirana ny filoha amin'ny fomba heureusement ary nanana ny io premier ministre vaovao satria fantako tsara fa tena tsy manaiky lembenina koa manko zany amin'ny fampandrosoana ny firenena na ny fomba fiasany tao amin'izy tao amin'ny samy film na tamin'ny biankoro iaraha mahita fa asa ho hitantsika eo fa dia ataoko fa ho lasa lavitra atsika raha ohatra ka vita malaky ny fandaminana an'ireo institution misy eto amintsika reo zany makasitraka iny efa ny resaka teo moa zany hoe zareo avy ao amin'ny fondation pour l'action des jeunes XYZ règlement angamba ny tokony mba homena loatsy satria efa niteneniko teo manko izy dia avy eo mavely hoetsika ny maître angamba ny fitenenana rehefa avy eo raha tsy mahadiso zareo avy eo amin'ny jeunes XYZ angambany manakolazaina indrindrindra nanao mahajanga satria raha tsy teny aho hoe solombavam-bahoan'ny mahajanga no anisan'ny voy an'ilay hoe tsy ekenareo eto reny vohatra ny ohatran'izao sy ny sisa fa nefa zay mahatsapa dia atanao gazety tokony hoe mangatitra tokoky zany filazana izany hoe tsy ekeny ny avotandroy sy nisy zany ao na nazotanora ny mahajanga nisy sotra betsaka nanome fitenenana aloha fa izy ty manko zany zay voatonona matetitetika le hoe XYZ tsara zany ho fantatsika fa tsy mpanakorotana akory zahay satria misy milaza hoe reo tia mpanakorotana tsy mety zao dia avy reo fa eto aloha desolana voalohany andriamatoa filoham-panjakana Mikael nanendry an'le premier ministre satria nisany mpitolona tsy mpitolona ohatran'io fa ananana porofo mihitsy ny mahampitolona azy zavatra ohatran'izay zany ary mbola namerina filoham-panjakana teo hoe mila olona sahy ary mbola namerina koa premier ministre hoe sahy mandray décision fa tsy hoe iandry hoe fahita hoe zavatra tsy mety io dia eo anao mianana eo
dia tiako tenenina zany amin'reto solombavam-bahoaka atsika satria na zay zo io na anareo ngamba mety nifidy solombavam-bahoaka fa ny blocage a Madagasikara tena hita manakorotana saim-bahoaka amin'izao fotoana zao dia solombavam-bahoaka ihany hitako aloha zany fa tsy haiko anareo nahoana fahitanareo azy io zany tsy hoe tsy fitiavan'olona io za tsy niady amin'ny solombavam-bahoaka le solombavam-bahoaka amin'izao ve sa le solombavam-bahoaka hatramin'izay ny solombavam-bahoaka amin'izao satria mazava tsara io fa tsy tenenina ntsony nata fanaitsakitsahana le lalam-panorenana article 72 fa dradradradraina matetika zavatra ohatran'izany na faute zany efa matetika loatra le faute mitranga zany dia soloena mivoaka malagasy farany mangataka ny voaka malagasy hoe maninona mora ravana io antenimieram-pirenena io zany fagnatany vahoaka azadino zany ary angamba raha rava io angamba mety misy fiovana hitatsika eto satria zay mipetraka hoe ragement refondation par action des NXYZ dikan'izany refondation zany zavatra hoe ravana mihitsy fa tsy hoe ty trano dia eo ambony eo foana ravanao fa hatramin'ny fotony zany tena hoe asoro manorona vaovao zay kely nanovan'izy azy hoe fanavaozany havaozina ihany ty ka zay manko le mahatonga anay miteny foana amin'le ZNZXY be dia be ny zavatra hita tsy mety izy zao namboarako teo na zay zao nifidy nandatsabato any solombavam-bahoaka anay fa rehefa mivahoaka rehetrarehetra mitaraina hoe mba mandefera rangafa alolo asorona raha zany ny ampilamina atsika fa matoa zany misy mamaly tsy te hiala eo dikan'izany lasa ohatra mifirongo ny fiantsonana azy angamba satria ny tombotsoany daholo be ny eritreretinety fa tsy tombotsoan'olobitsy io président Somadera zay jiaby tao marina nisy mpianatra nanao tolona nitarika tolona fa tsy hoe mpianatra rery ary zany tsy anaovana zesta hoe zay ny tolona dia hoe mahazo grady non tsy zany le izy fa fitiavan-tanindrazana ny tolomanay tolom-bahoaka iny fa tsy tolonan'olona anankiray ny vahoaka ny tolona fa tsy ny mpianatra rery na ZNZXY ihany tolona fa nareo zao koa ngamba mety ny tolona ka eto zany dia zay mba mangataka amin'ny Andriamatoa filoha mpanjakana jaina raha vahoany io assemblé io fa io ny mampimenimenina olona rehetrarehetra any amin'ny faritra ary zao andraso za miteny zao misy fianakaviako ao amin'ny assemblé ao fianakaviako mihitsy fa za miteny raha vahoany io satria tsy tombotsoanao mijerevana eto fa tombotsoan'olona rehetrarehetra vahoaka satria tabataba olo tiany zavatra ty zany tena ty zany faute fa matetika manitsakitsaka lalam-panorenana manao ohatra zao ohatra ny lasaky an-trano an-trano kinamanamana ki ohatra tsy dia mety zavatra ohatran'io aminay zay mahatonga anay ZNZXY zany mahitsy teny asolo zany finamanamanana ki an-trano an-trano zany io ne tsy nampandroso antsika teo hoe fa efana mitavongovongo eto Antananarivo eto niongana ho azy le mpitondra satria tsy jerevanao le faritra any tokony jerevana tsara faritra any aiza moa namboatra passeport dia hiakatra Antananarivo aty anao taratasy kely dia ty foana dia lasa io vokatra an'io mahantra malagasy sotra betsaka tompoko angamba tonga any amin'ny tompony andraikitra mahefa ilany filoam-panjakana zany teny avy amin'reto tambaben'olona reto feondehilahy daholo hemisika teo angamba ny tsara koa angamba raha mba misy vehivavy maneho hevitra ary indrindra famitana betaka amin'ny vehivavy nareo vehivavy matetika ny atomboany le hoe firenena avy amin'ireny nareo vehivavy anisan'ny mitondana fanafody raha tsy teny hoe misy vehivavy lasany torabaty tatasary tsara hoe masana reo vehivavy tonga zao ilay hoe fitondrana vaovao aiza ho aiza ny fanantenanareo vehivavy ary inona ny tena andrasan'ny vehivavy amin'izao fotoanana zao ampibikely le fanontaniana satria fa somary kelikely ny fotoana maître moa tsy va satria manko zao satria mpisolo vavy ianao dia misy zavatra hitanay zany tato ato resaka tany toizako le izy zany iny toerana le fanontaniana teo ihany ny resaka tany lasa manjaka be ny besandry hitanareo zany za mihiny fa mitraité an'izany affaire zany nareo misy ny tany vato misy ny tany akaty misy ny tetsy anosopatra na be da be zany ny fanontaniako dia zao ao manana politika amin'izay ve satria fikambanana tambabe ho antolona ianareo eto tompoko sotra tompoko
Andria Miartsiory feno ny afo mpisolo vava ny tenako misolo tenan'ny plateforme maromaro anisan'izany ny aingabe amin'ny fanavaozana ifotony Madagasikara miisa eo amin'ny 580 sy 700 isa eo zany no association tarihanao anatin'izay mpikambana ihany koa ao anatin'ny tambabe antolona voalohany indrindra dia faly miaraba-vahoaka malagasy tsy vaky volo ary faly miaraban'ny prime ministre vaovao izay notendrena valiko avy hatrany ny fanontaniana inona ny ndraikitra ny vehivavy ary inona ny zavatra antenain'ny vehivavy amin'izao fitondrana izao raha tamin'ny antomboan'olona tamin'ny volana septambra dia anisan'ny nandeha teny kianja tokoa ny tenanay inona moa ny zavatra nitolomana tamin'izany ny zavatra nitolomana dia ny resaka sosialim-bahoaka ny resaka fahafahana fahalalahana ny teny ary indrindrindrindra ny fahalalahana amin'ny resaka zany afaka hoe liberté d'opinion moa filazana azy nisy ny fanitsakitsahana lampanirena tamin'ireny nisy ny herisetra tamin'ireny nisy ny abus de droit tamin'ireny ary zay dia anisan'ny joro nitsangana niaro andreny victime tamin'ireny tolona reny anisan'izany moa misy solotenana Andriambavilanitra moa zany tamin'ireny izay tena nanohatra mpitandro filaminana satria efa hita hoe tsy rary loatra zany le zavatra nisy nandresy moa ny tolona inona zavatra mbola hijoroan'ny tambabe ampitolona ankehitriny fa maninona mbola misy ny fitenenana satria hitanay fa mbola misy tsy voahaja ireo zavatra nitakina teny akianjo ireo ary anisan'izany nijoro balizy zany izahay tanora misy fanontaniana moa teo hoe nareo ve manana traikefa eny tompoko ao anatin'ny tambabe ampitolona misy andreo karazana mpitolona rehetrarehetra reo anatin'izany ohatra ny chaîne Z, ny chaîne XYZ, ny chaîne Y dia manana olona manatraikefa amin'izany ary izahay tamin'ireny zany dia hoe tsy nitako hoe omeo fahefana izahay fa ny zavatra nangatana tamin'ireny dia hoe enoy ny fangatanay ary ekeo ary tanterao dia mbola vonona zany izay ankehitriny raha ohatra misy moa izay fanolorana andraikitra izay mety anana heritreritra ihany izay hoe mbola anisan'ilay olona izay tsika hoe firongony ve ny antony mahatonga antsika mantsy tena hoe mametraka an'izay hoe tsy firongony izay dia azavaiko kely misy an'ireo fomba mampanao tsy nety maromaro teo aloha ary ireo olona rehetrarehetra izay mbola mampiasa an'izay fomba tsy nety izay anisan'izany ny kolikoly anisan'izany ireo fanitsakitsahana ny zon'olombelona ireo dia tsy tokony ho ao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao manjary mandoto an'ilay fitondrana fanavaozana kanefa isika ao anatin'izay dia manohana an'izay fanavaozana izay soloan'Andriamatoa filoham-pirenena jaina Randrianirina Mikael izahay monsieur le président dia anisany manohana anao amin'ny hevitra tsy manohana olona izahay tompoko ny tambabe ampitolona dia tsy manohana olona fa manohana hevitra ary manohana ny fanatanterahana an'izany hevitra izany raha toa ka mifanaraka amin'ny zavatra eritreretinay zany ny zavatra tanterahana inona moa zavatra mitranga ankehitriny raisiko ilay zavatra nitenen'ny namana teo mifangaro ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanatanteraka fahefampitsarana ihany koa ary satria dia tena hoe anisan'izany moa nitolomana tamin'ireny zany hoe mba hisaraka tanteraka ny fahefana mpanatanteraka ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpitsara zavatra andraindrainay mahafinaritra ny teny Andriamatoa tamin'ny valomarsa izay anisan'ny nahitananay satria dia nitondra Andriambavilanitra manerana Madagasikara efa mihoatra ny 4,000 isa ny tenako ny zavatra nentina moa tamin'izay dia hoe omeo andraikitra ny vehivavy izay monsieur le président dia samy laza ankehitriny fa izay vonona hijoro ho amin'ny tena fanavaozana marina
Ary ianao monsieur le président teny tamin'izay hoe omena sehatra manokana ianareo vehivavy satria ny teny hoe firenena dia avy amin'ny hoe reny dia mangataka zay monsieur le président mba hojerevanao manokana indrindra ny association ao anatin'izany zao za zao mitondra association anakarazana vehivavy VMTA vehivavy vonona misy vehivavy kongofoko misy karazana maromaro fa zay hoe vonona indrindra ampanjaka ny tany tandalana ampanjaka ny fiarovana ny zon'ny vehivavy fiarovana ny zon'ny ankizy ary ny fanampiana indrindra reo sahirana zany manerana Madagasikara misaotra tompoko. Mamarana fandarantsika alohan'ny amarana azy dia fanontaniana anankiray napetrako aminareo ireto satria anisany olana eto Madagasikara ny atao hoe ingérence étrangère samy mahazo antsika hoe fitsabahan'ny firenena avy any ivelany. Fanontaniana iray napetraka aminareo sao ianareo reo ka manana vahiny mpanohana zay amany azy tompoko. Micro moa fa ty aminaka aty dia mamaly azy voalohany aloha matetiky mipetraka ilay fitenenana hoe misy olona venareo ao mitavabe mpitolona tsy ampoizitsika ny anty fa nivoaka tamin'ny mpitolona zany ny prime ministre zay nitendreny filoham-panjakana dikan'izany misy olona mihitsy atsika mpitolona dia zany teny iny ary tena mahavelom-polo ny lazan'ny filoham-panjakana hoe ny masitsivana natao dia hoe mahitsy say ary zay doresi ny prime ministre koa hoe mahitsy sady say feno olona mahitsy say ny ata-pitolona amiko dia ny contrat nge tsotra tsy fifidianana io fa tolona natao tio tsy manirana 100% dia mpitolona daholo ao amin'ny gouvernement. Zay no angatatsika aza amin'izany fa mitady olona mampalaise izy ny prime ministre fa mpitolona technicien ny mpitolona madame io zao hita fa technicien izy mpitolona zahay teny hoe mpitolona sady mpanao politique za moa Jonas Louis mitarika na toko erim-bahoaka mitambatra efa avy solombavam-bahoaka efa betsabetsaka moa ny tsy tanisa raha resaka politika ny jerena zany hoe manana traikefa manana olona be dia be atsika sady technicien tsy voatery hoe mpanao politika inge dia ratsy maro ny ao technicien ao mpanao politika io zao preuve bebe io prime ministre io ka zay ngamba amalioko ilay hoe mapiterika verimberina hoe misy olona venareo firenena ivelany zay le fantaniana firenena ivelany satria manomboka tapitra ny fantanianatsika misaodisody ianareo misy firenena ivelany manosika anareo zay ngamba le fantaniana fa tsy hoe olona eto eny le olona avy any ivelany manoa mpitolona zanaka betsiboka tonga manatrika an'ity conférence de presse ty valy teny mazava tsy misy na iray aza tsy misy avy any ivelany manoana anay fa teny hoe faresen-dahatra vokatry ny tolona hanova tanteraka ifotony any Madagasikara no mampiombona anay Madagasikara. Ny politika atsika dia hoe mampiasa ny politique de tous azimuts misokatra amin'ny vazatany rehetra Madagasikara fa ao anatin'izay kosa efa niova ny toe-tsaina tsy manaiky lembenana intsony indrindra izahay noho ny fiarovana ny tanyrazana sy ny tombontsoa ny firenena. Madagasikara dia firenena manana ny tanjaka ary toe-karena be indrindra ary tokony ho voalohany tafiditra anatin'ny première puissance tsika raha tsara tantana ny firenentsika hatramin'izay fa noho izay politique étrangère zay dia olombitsy no mifandray tendrony vany ivelany dia ireo le mitsetsitra ny arem-pirenena zay ny mampahatra atsika ka fotoana zao tokolasy toko vavy ho apoka atsika ireo ary tsika no anisany tarika ny vahoaka ao anatin'izany mangataka ny filoham-pirenena koa zay tena iombokevitra aminay betsaka monsieur le président no hoe namana dia misy ny namanamana dia misy ny fahavalo
fa izay ato anatin'ny tambabe mpitolona tena namana ary namana mahatoky ia ankasitrahana nyareo tambabeny mpitolona nanaiky nanao an'izao fandaharana manokana izao fa fanontaniana manitikitika ny be sy ny maro tiako mba hovalian'ireo tanora GNZ indrindra moa zany nanao an'izy ity afaka mamaly vetivety fotsiny ty alohana maranako azy hoe afaka mba valianareo fa hoe ino teny mahatonga ny sarina karandoha ataonareo karazana slogan nefa manahirana be izy io ho an'ny olona mpanaraka ny tontolo ara-panahy. Ya, misaotra betsaka amin'ny izay fanontaniana izay a. Ny eo amin'ny resaka hoe karandoha. Atsika angamba fa tahotra nisy ny tolona tany Nepal. Dia nanga tamin'ny One Piece. Izay karandoha no logoany. Tolona ihany koa ny tanora. Izay atao hoe tanora tena tanora tokoa. Mitarika ny tolona izany hoe GNZ. Izay ny One Piece anisan'ny nalaza. Satria dia anisan'ny karazana dessin animé tolona ihany izy ireny. Ka ny tolona mahafahafahana ka izany no antony tazomana hatrano hoe tolona ny tanora le izy ary tolona ny vahoaka dia izay mahatonga an'ilay karandoha satria ny One Piece no mitondra an'io zavatra io. Taoko mba fa mazava zay ihany koa no etitsika mamarana an'izao fandarana manokana na ahafahana niresadesaka tamin'ireto tambabeny mpitolona tambabeny mpitolona eto Madagasikara nanentana ny fandarana namana Rija Leboy avy ao amin'ny gazety Basivava en ligne sy Tovision Mario avy amin'ny TNTV mankasitraka atsika rehetra nanaiky nanaraka hatramin'ny farany izao fandarana manokana izao.